fanadadiana iray afatanteraka no maranantsika ny vaovao ny karakara alim-pilanonana namitondra ny lohahevitra hoe soirée gold blanche ny gold ny farany herinandro lasa teo fitetsy Antaninarenina fotoana moa izay namoahana fomba ofisialy ny zava-pisotro vaovao gold blanche ho fantaritsika misimisy kokoa ny andinindinizay tao anatin'ity fanadadiana entiny lova ramanantsody. Tam fomba miavaka tokoa noho ny karakarainy gold ilay marika vokariny Brasserie Star ny alim-pilanonana nampitondraina ny lohahevitra hoe soirée gold blanche tamin'ny farany herinandro lasa teo tetsy amin'ny la suite 101 etsy Antaninarenina. Nampiaingona araka izany lohahevitra izany ary ity toerana nandraisana lanonana ity. Nasaina avokoa ireo vahiny manan-kaja maro samihafa mpanao gazety ary mpiara-piombonatoka amin'ny Brasserie Star anatrika ity alim-pilanonana famoahana am-pomba ofisialy ny gold blanche ity zava-pisotro manaraka fotoana ary natokana indrindra ho an'ny andro mafana. Nanafana ny lanonana nitarika Lalande Quartet izay nangaly ireo hira saola sy jazzy fanta-daza. Nanamarika ty alim-pilanonana ty ihany koa ny filatrona niarahana tamin'ireo mannequin ny salotra ny sanganasany jet set. Mankasitraka anao tompolasy tompovavy nanaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany mamefitoananao raha mpitso amin'ny valora indray ny tenako mandra-pioana tompoko.